Vomay niteraka resabe mo ilay zazalahy voalaza fa maty tany amin'ny province Toliara nefa roa taona taty aorina izay nilazana azy fa maty dia hitan'olona niverina indray tao amin'ny tanàna nisy azy. Nanontaniana ho ilay zazalahy hoe taiza ianao no tsy hita nandritran izay roa taona izay, ary namaly izy ka nanao hoe nandeha nijery sy nikaroka ny fanafodiny coronavirus, fanafodiny COVID-19 ahy hoy ilay tovolahy. Faly ka tena faly mo ilay fianakaviany ilay tovolahy raha vantany vao nahita ilay tovolahy nolazaina fa maty nefa niverina indray. Manoloany zany anefa dia maro ny fanehoan-kevitrin'ireo malagasy ka milaza fa hoe tokony ho gadraina ary tokony ho atolotra ny fitsarana ilay zazalahy satria efa nisy olona no hendrikendrehina ho namono azy, ary tsy tokony hanaiko ony ilay olona no hendrikendrehina fa namono azy satria tsy maty akory ilay tovolahy. Aoko mo ny miteny fa hoe iza zany ilay vata mangatsika mody nataona levina tamin'ny izano andro zany, sa piretsy kombakomba tamin'ny ireo ilay fianakaviany hoy ireo zay maneho ny fanehoan-keviny. Hafaka maneho hevitra daolo isika tsirairay fa ry vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy ndao mba handiniky zavatra kely izay azo dinihina, ndeha mba hanitatra kely ny saina, mba hanokatra kely ny maso izay hazo tenenina. Ry vahoaka malagasy, aza dia faly mirona loatra mankany amin'ny fanomezantsiny, aza dia faly mitsaratsara olona amin'ny tranganjavatra izay miseho fa tsara foana ny manao analizy amin'ny zavadrehetra mitranga eto ambonin'ny tany. Tsipiko ety ampiandohana dia tsy manendrikendrika an'ilay olona izay voalaza fa namono azy ahy fa zavatra hazo eritreretina ihany no eritreretiko. Tadidiwa eto a Madagasikara dia misy ny antsona hoe impito maty mifoha. Na tapahana ny lohany na atao ohatrany ahoana io olona io fa rehefa milevina amin'ny tany ny vatany dia mitsangana ho lasa velona indray ny olona izay impito maty. Tsy angano izany ary tsy tantara izay noforonina fa tena zava-misy marina any amin'ny faritra atsimo. Ny fianakaviany hiany no mafantatra fa efa nifoha izy, ary raha vao mifoha iny olona efa maty nalevina iny dia manatona ny fianakaviany izy ary omena anina, omena vatsy ka mandeha miala lavitra ny tanàna mba tsy ho hitan'ny mpiara-monina. Izany no fomba ireo mpito maty, ary matetika rehefa milevina ao anaty fasana izy dia na varatra na zavatra hafa no mamaky an'iny fasana iny ary mampitsangana azy ho velona indray. Ary matetika ireny zavatra ireny dia tsy voninahitra amin'ireo izay maty mifoha fa henatra, ary izany no andefasana azy mandeha miala lavitra ny tanàna fonenany. Maninona mo hoy sasany rehefa maty mifoha ny olona dia lazaina fa hoe tsy voninahitra fa henatra ary tsy miseho olona izy. Maro amin'ireo olombelona mety tsy hino, ary maro amin'ireo olombelona mety matahotra raha vantany vao nahita fa olona efa maty nefa mitsangana indray. Ka mihevitra ireo olombelona izay mbola tsy naty fa mety ho angatriny na zavatra sampona. Tadidio ho an'ny kristianina mivavaka manaraka ny Beboly, voasoratra tao anaty Beboly i Jesosy Kristy dia maty ary nifoha. Rehefa maty i Jesosy Kristy ka nifoha, nanatona ny mpianany izy ary natahotra azy ny mpianatra an Jesosy Kristy no heverina izy ireo fa angatra, ary nilaza i Jesosy Kristy hoe aza matahotra ianareo fa izaho ihany ity, ary namoaka pirofony amin'ny tanany izay nofantsihiny. Fantatrin Jesosy tsara izany ka tsy niseho olona maro izy, raha ny tena tokony izy tokony niseho tamin'ireo namono azy Jesosy ary nilaza fa zah izay novononareo dia ity velona indray ity. Fa matoa Jesosy Kristy tsy nivoaka tamin'ireo namono azy fa hoe velona izy dia aho ny antony, aho ny code de spirituel am'izany zavatra izany.
Ny tiako hatongavane tompoko tsy hoe hanamarina fa hoe naty marina ilay bandy na hoe hanadiso hoe tsy maty ilay bandy fa raha ohatra hoe tena naty marina izy hazo eritreretina tsara izany zavatra izany eto a Madagasikara satria malagasy isika mbola manana ny fomba masina, mbola manana ny fomba izay tsy voavetaveta ka mbola misy mahatazona an'izany fomba izany. Tsy fahagagana akory zany eto a Madagasikara fa noho ny atsika efa tsy mahafantatra ny tantara dia lasa tsy mahay ny tena zava-nisy teto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny malagasy mo misy tranganjavatra toy ireny dia ahitana resabe, ahitana teny izay miendrika ny torabato nefa raha vo ny mpivavaka izay gegla, ny mpivavaka izay imatimatesany kristianina no nisy tranganjavatra toy ireny dia avy hatrany maro ny nankasitraka, maro no niteny hoe tahiny Jesosy ary mahery I Andriamanitra. Fa nefa noho ny izy malagasy efa very zay ny kolotsainany maha malagasy zay dia maro ny mitorabato azy. Fa ny tiako atongavana ny hoe aza dia mitsaratsara fahatany, aza dia miteniteny fahatany amin'ny zavatra toy ireny fa tsara foana ny manao analizy fa zavatra tsy tokony ahagaga izany fa raha ohatra ka tena naty marina izy ka nifoha tsy tokony mahagaga izany fa raha mifanohitra amin'izay angamba dia mety eo no ahagaga. Fa harahantsika eo mo nitohiny tantara, harahantsika ankaiky nitohiny zava-miseho izay malaza eto a Madagasikara, tsy inona mo izany fa ilay vaovao mikasika an'ilay zazalahy voalaza fa naty nefa roa taona taty aorina dia hita nipoitra indray izy tao amin'ny tanàna izay niaviany. Zay ary no ela tompoko lahy sy tompoko vavy ny ela tsy maintsy nidiavina koa dia mankasitrika antsika rehetra na vita ny haino ny video hatramin'ny farany, na vita ny yahitra ny haino ny video hatramin'ny farany koa dia fisaorana sy fankatelemana no atolotra ianareo tsirairay ary hovaliana isaky zay toetoetra. Ary mbola omeko fanajana kely ianareo zay olona nalaza fa avy naty teto a Madagasikara, fanajana be ho an-tatandraza, fanajana be ho an-tsaratsara ary fanajana be ho anareo rehetrarehetra izay nilaza fa efa naty nefa nifo indray koa dia aminareo zao ny masony zao tontolo zao ary fanajana be koa ho an'ny zandrikely izay tsy hita nefa roa taona taty afara dia hita nipoitra ndray tany amin'ny faritra misy azy koa dia manaje mba ampilazao zava-miafina izay hitanareo avy tany an-danitra tompoko. Manajo. Ety ampamaranana ihany koa dia mbola hentaniko hatrany ianareo hiabone ny chaîne YouTube Nouveautés gasy ary azadino ny mametraky ny commentaire raha ohatra ka misy hevitra tianao aseho na misy sosikevitra tianao atoro. Azadino ihany koa ny manao like ny video sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay atsika jiaby. Gaby oye, bye bye, ciao ciao.